fa mpamadika sy teny nareo C10 reo manambarana reo androany raha 10 zao teniko zao averiko ny C10 manambarana reo androany raha 10 zao teniko zao ary raha nareo namoy ny resaka fanenjehanay tamin'ny nation 11 de mpandainga zany C10 zany olona démocrate azadinona zay zavatra zay za sy teny de démocrate tsy zakany olona maha démocrate za tsy nanonga mpanjakana tamin'ny 2002 za tsy nanonga mpanjakana tamin'ny 2009 za tsy nanonga mpanjakana tamin'ny saritsariny 2018 za sy teny nanoratra tamin'ny ACC tamin'ny 2025 ary 14 octobre 2025 namaly mitaratasiko izy maha démocrate za tsy mpanonga mpanjakana ary na de sarotra nidirako l'élection nambarako tamin'zareo zaho andeha hirotsaka fa le cause iadinareo koa mba iadiko hanana liste électorale madio mandainga mivoaka malagasy zay miteny hoe tsy niresaka an'io zahay fa niterena tao anatin'ny fivoriana tao atsonjobe mila manao sonia amizay tsika amin'ny farany azafady tsy nifanarahantsika iny zavatra iny mandainga ary intérêt politique zay miteny an'izany zavatra zany tsy ny forcé hanao sonia teo ho namitaka mivoaka malagasy zay ny forcé ho nanao sonia teo fa ny zavatra teneniko de zay hoe za hirotsaka de zay miteny hoe fa tapitra anao ny fanarahantsika fa milatsinainy nanomboka campagne magnato tsika amin'ny larobia raha diso zany de miteny nareo C10 larobia tonga ataotsika amin'ny zoma ataotsika am'izao fa lany ny fotoanako ary raha remarquenao tsara tara ny fomavoaka campagne tao anatin'ny campagne iny fa misy fanarahana tao fa izay fahitsiko zay tsy zakany sasany de mba ambarao eo mandraisa micro tahaka isika manaporo fa diso zany teniko zany mahazaka fanakianana mahazaka fanakiana laza sy teny hoe nanondrana volamena tany an-dafy miaraka amin'ny kofa miaraka amin'ny kofa miaraka amin'ny sarinay sy kofa lidari le zandroko izy sarinay mandeha avion normal commercial ino no alainy mitifitra sary zay nataoko tao mipazoko tao satria zahay mirahalahy miaraka de ahoana moa no itenenanao fa jet privé ary sy tenaladina solaiky misy mpanoana fa tsy izy manoana teto fa nisy mpanoana be ny avion noetiko teto ny hélicoptère reo vitako zany fa rehefa mba mandeha amin'ny rehefa tsisy campagne mandeha afaka mana commercial fa zava-misy dia hoe nanonjana volamena tsisy manapirofo na ray mbola zakako le izy ino tereko mbola zakako le izy fa rehefa fatro kosa tsy mety andray anjaikitra tsy maintsy hitory satria za tsy nanondrana volamena na ray grame tsy ratsy ny fanondrana volamena raha manara-dalàna ianao tsy ratsy ane zany fampandrosoana firenena fa za mbola tsy nanondrana na de mpanao volamena ny dadako za koa mahay mamboatra firavaka iny raha ohatra ny teny tamin'ny mpanao gazety ray hoe dadako tsy namelay andeha amboatra volamena fa rehefa maty izy nisy fotoana lasa bijouterie de lajaniko le izy satria nanahirany saiko ny eritreritra hoe tsy tia ny dada anao an'ity zavatra ty ka zavatra tiako tenenao anatin'izay mahazaka kina sy teny raha andena sominy aiko inona moa kina tsy natao ahy tamin'ny nanolorana prime ministre fa nizakaiko le izy inona ny kina tsy natao ahy amin'ny resaka hoe fionako tamin'ny président Mikael fa zakaiko inona ny kina tsy natao ahy tamin'ny resaka hoe tsy nitolona sy teny raha nisy olona nitolona tsisy aza nanao aka nanao ampanetsy ary za tena raha nisy olona zany hoe mitsoka izy zany hoe grenade lacrymogène zany isy tena nanjena solony aiko nandritra ny inona naranty nandritra ny miavatory tsisy olona teo za nanao an'izay zavatra zay ka ireny zavatra reny no tiako ambara joary hoe sy tena nandrena solony aiko re tompoko dia mahazaka kina rehefa kiany fa za tsy de mamaly kina fa za kosa aloha mba io fitezanany malagasy zavatra tsisy pirofo reny ary za te hanampy ahoana ny hanampiana an'ireo influenceur reo hanao lalàna hanampina an'zareo mba hiteny malalaka zareo fa raha hiteny lainga kosa tsy azo atao na influenceur eto na any ivelany
naiza naiza misy regny kosa aloha mba ho jerentsika le manompa kotra azo atao fa raha za mahatratra olona manompa eto a Madagasikara de mialatsiny fa na za mihitsy no ametraka an'izay fitoriana zay fa tsy azo atao no manompa ya tena farany ty président sary fo re resaka aminao tena actualité fantatra hoe fa tsy maintsy eotra foana tena actualité le izy misy délégation américaine tonga eto tsy haiko efa lasa angamby izy zay satria hoe roa andro fotsiny lahady sy latsinainy sa latsinainy sy talata efa niona taminao a naninona teto rery zareo i za olona mangarahara ento za tsy tia zavatra fenipeny fa za koa olona manaja olona zany fantatra fa mbola iona amin'ny filoham-pirenena ry zareo aleoaloha ajaitsika ny fiona amin'ny filoham-pirenena tahaka an'izay kosa ofoka nona tamiko taloha ry zareo fa tsy namoaka communication raha tsy vita aloha ny amin'ny filoham-pirenena mitary lalana amin'ny fanomezam-boninahitra filoham-pirenena filohan'ny fanavaozana izy ajaiko izy aleoaloha ho vita daholo ny resaky natao sy ny fanapahan-kevitra de avoaka amin'ny vahoaka malagasy fa ho an'ny tombotsoam-pirenena le izy sa tombotsoa mazava ho azy io ane zavatra lazaiko hoe lazaina fa siteny pro-russe mazaina fa manohatra ny tatsinana ny siteny tandrefana azafady indrindra re tompoko tandrefana fa miaraka tamin'ny tatsinana za malagasy aloha ny anahy nizaniza firenena tena hasoan'ny Madagasikara na tandrefana io na tatsinanana io na afrikanina io na afrikanina io na aziatika io na europianina io na amerikanina io sy teny randrenasony aiko rehefa hoe tombotsony malagasy de zay nizaniza koa firenena fa miasa eto a Madagasikara ka hita le izy hoe tena tsisy tombotsotsika malagasy tsy roany izy fa jerena hoe andao mba ho jerentsika tahaka ny raharaha ao amin'ny jirama ndao ho jerentsika teto nisy monopolisation betsaka na tamin'ny PPN reo nisokafana daholo izy rehetra reny teto nisy orinasa saikany tsy nisokatra mihitsy tamin'ny androny ingay rajoely nisokafana daholo izany zavatra zany na io investisseur local na investisseur international tsy navela mihitsiny tahaka ny total zao mivarotra kyrogène izy reny any mivarotra eto de rehefa mivarotra malagasy izy lafo rehefa mivarotra Air France izy mora de oketsika ve zany ny ravany te fitondrany ty zany zany ane zavatra ilay de diso ve sy tenyrandrasonaiko na diso ve ny fitondram-pandrakana zay tary ny filohan'ny fanaovao zany président Mikael raha ohatra ka mandray andraikitra am'izany zavatra zany ary fatatsika tsara mandray ny amerikanina izy mandray ny frantsay izy mandray ny arabo izy mandray ny russiana izy tsisy nataona ambony zany re tompoko tsisy nataona ambany tahaka an'izay koa nataoko mitovy politika any amin'ny rahalahy ka za sy teny randrena solony aiko dia hitanao fa miresaka tsara tamin'ny Maison Blanche ary anisan'ny contact voalohany resahany zareo ny tenako miresaka ao anatin'izay zavatra zay fa raha fiarovako ny base toliara zay hitako hoe tsy manara-dalàna zay reny resahako tamin'ny amerikanina ny teny hoe ny orinasanay rehetra de tsy maintsy manaraka lalàna amerikanina ary tsy maintsy manaraka lalàna ny pays andehanana ka hitako tsy manara-dalàna base toliara de tsy maintsy manohitra an'izay zavatra zay sy ny tenako ao anaty fa zay tsy midika tsy tiany amerikana manino zareo tonga miresaka amin'ny siteny rendena soniako sotra tompoko sotra betsaka am'izay adiny ray mahery be zay mihoatra betsika nefa zava-dehibe ny resahanao rehetra teo soranay ko isika rehetra tany atokantrano tany nanaraka ty fandarany ty fandarana solanga manokana averiko ihany mandeha am'izao alaka misy alina izao veloma tompoko